Zany ange mahatonga ny fiarahamonina. Hitanao anatina tanàna anankiray. Vorehitra be daholy. Maloto. Mety sa ny aretina. Fiarahamonina voaosina. Vorehitra ao anatina loto satria ny atony. Tsy mba misy na dia olona ray azy. Mitsangana andray andraikitra. Hanadio tanàna. Handabo maneo amin'ilay tanàna. Zany mahatonga na fianakaviana maro amin'izao fotoana izao. Potika fianakaviana satria tsy misy mandray andraikitra ao anatina fianakaviana. Samy mitsangana mba handray andraikitra, mifanilika andraikitra. Na dia ao anatina tokantrano azy. I dada manilika ny andraikitra any amin'ny mamany, any amin'ny vadiny, any amin'ny ramatoa. Ramatoa manilika ny andraikitra any amin'ny zanany. Ny zanany manilika andraikitra any amin'ny zandriny. Ny zandriny manilika andraikitra any amin'ny zokony. Ny fanilikilika andraikitra ao. Ary rehefa fanilikilika ao, fampitehina ny fiafarany. Fampitehina ny fiafarany. Ozy ny voalaza ny Baiboly ao amin'ny proverbe, ino izy ty? Oabolana toko 2:20. Andininy fahenina. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Fa na dia efa antitra ary izy, tsy hiala amin'izany. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Fa rehefa antitra izy, tsy hiala amin'izany. Tena misy zaza sasany ahita problème amin'ny fiainana. Satria tsy mba nozarina nandray andraikitra. Tsy mba nozarina andray andraikitra hatramin'ny fahakeliny. Ary dia hita olana na oelana ho aingana. Za dia malahelo mihitsy indraindray mahita ny zanaka malagasy. 20 taona tsy mahay mampiry-pandriana. 20 taona tsy mahay mampirehitra afo. 20 taona ankizy vavy tsy mahay manofa vary. 20 taona aza ny kolotony sasany mama manasa azy. 20 taona. 20 taona ny ankizy lahy sasany dia mbola ny mamany no mikarakara azy. 20 taona. Mbola mieritreritra fa mbola zaza ihany. Satria izay no nanazarana azy. Tsy mahay mampiry-trano, tsy mahay manasa vilia. Zava-doza zany ray aman-dreny. Za dia miteny any reto ray aman-dreny, atsika ray aman-dreny. Ranabavy, aza mitaiza ny zanakao. Mba hatonga azy ho potika ao ariana kely ao. Zaro no zanakao andray andraikitra. Ary zany natonga ny Baiboly ny laza manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Fa na dia antitra ary izy tsy hiala amin'izany. Zaro andray andraikitra. Andray andraikitra. I Davida dia sa nijoro vavolombelona teo anatrehany Saoly. Zao ny tenen'ny Davida rehefa hiady amin'ny Goliaty izy. Zao i Davida. Tsy voazao ange ary mpanjaka no nisedra olana ohatr' zao e. Tsy voazao ange no nisedra zavatra goavana ohatr' zao. Efa nisedra ohatra an'io ary ry mpanjaka Saoly. Efa nisedra an'io ndray andro tany Apitsa, ny andro ny ondry ny dadanay. Tonga vany ny lihoany, niady tamiko, andeha angalatra n'ilay zanak'ondry ny lihoany. Tsy nanaiky tonga dia nitolomiko lihoana io. Dia tena tonga dia nisamatsamahako, dia nivonoko, ary matiko, dia nalaiko ilay zanak'ondry tany ambavany, ary azoko. Indray andro koa ny ry mpanjaka nisy ohatr' zao hoe nisy bera ihany koa, orsa zany ngeza be zany, bera zany ngeza be zany, anisan'ny biby masiky zany. Tigre zany anisan'ny masiky. Fa san Davida no nitsoro vavolombelona. Efa nandalo an'izany formation zany efa nandray andraikitra makasika ny ady io efa nisy lalana nizorako. Ary zany ny tenenako aminao Saoly, vitako ny ady amin'io lehilahy io. Vitako ny ady an'io lehilahy io. Efa zatra mandray andraikitra. Indray andro andra lasina bavy malala. Ianao zatra mandray andraikitra io. Iakatra ianao. Iakatra ianao. Iakatra ianao. Iakatra any amin'ny toerana faratapony ianao. Ianao zatra mandray andraikitra. Zatra ny ady. Zatra niasika fiainana sarotra. Ny zatra niasika zavatra manahirana. Zatra nandray andraikitra. Indray andro any na tianao na tsy tianao. Andriamanitra nibatanao amin'ny toerana sahaza ho anao. Andriamanitra no ametraka anao amin'ny toerana sahaza ho anao.